Mahafaly atrano no miaraka aminao eto amin'ity fandaharana izay fampaherezantsika ity. Andriamanitra anie no ampitombo ny fiarovany anao ary ampitombo ny fanantenana aminao ihany koa satria mikarakara ny fiainanao mandrakariva Andriamanitra. Amin'izao andro fahaefatra izao dia hijery lohahevitra anankiray indray tsika mitondra lohateny hoe tsy azo refesina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy azo refesina ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Mialohan'ny andinitsika izany lohahevitra izany dia andaontsika hanondrika aloha hivavaka. Andriamanitra ankehitriny izay dia anohy izao fampiresahana amin'ny alalan'ny teninao izao. Mamelany ilokay Andriamanitra. Ampizay mba hitoky aminao ilay Andriamanitra tena tianay ary ilay Andriamanitra mikarakara ny fiainany manontolo. Aoka ampalady ny sofinay ianao raha hifampahery eto indray izay amin'izao andro fahaefatra izao. Fatinoana amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Hijeritsika ao amin'ny Jaona toko 10:10. Jaona toko 10:10 dia ny andininy 13. Jaona toko 10:10 dia ny andininy 13. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ho anao efa manambady, raha sanatriana anao zavatra tsy mety taminao ivadinao io, ka tsy maintsy tratran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana izy, ngamba mety sarotra aminao ny teny hoe aleo aho no faty, fa aleo izy no velona. Fa eto nefany, ity ilay faneho-pitiavana ataon'Andriamanitra ity, ilay sandany fitiavana ataon'Andriamanitra ity, tao anatin'ny faharatsiko tanteraka. Za ilay tokony ho faty naleon'Andriamanitra maty. Ary izay mahatonga ilay lohahevitra jerentsika androany ilay hoe tsy azo refesina ity fitiavan'Andriamanitra antsika ity. Tsy takatry ny saintsika mihitsiny satria ny ainy mihitsiny no natakalony izany fitiavana antsika izao. Ilay Andriamanitra be voninahitra dia ny tianao ilay mpanota mahatra. Ary izany ilay niteneniny teo hoe le nafaty an' Jesosy izany tsy noho ny fahamarinako, tsy noho ny fahamarinanao, fa noho ny fitiavany anao izay tandondomondoza ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Dia natakalon'Andriamanitra ny fahantrako, ny fahantrahanao, ny harena be voninahitra ny nanany. Mahafinaritra izany. Isika ilay mijaly eto amin'ity tany ity, efa misy an'izany hoe batisany fijaliana sy ny raha nalatsakintsika izay mampahory antsika isan'andro, mety handevina isika, izay no nahatonga an'i Kristy ory. Mahafinaritra izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary mampisy fanantenana ny amin'ny fiainantsika ho avy. Tsy misy zavatra tokony atahorantsika ny amin'ny ho avintsika satria tena tiantsika io Andriamanitra io. Tena tiantsika izy mikarakara ny fiainantsika mandrakariva. Izao ny zavatra voalaza ao amin'ny bokin'i Isaia toko 5:1-2 ny tapany faharoa. Isaia toko 5:1 ny 1:2 ny tapany faharoa. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny zavatra ho avy no anontany aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Hoy izy Andriamanitra hoe anontany aho ny zavatra ho avy. Rehefa mieritreritra ny fiainantsika ankehitriny isika dia ohatrany hoe mieritreritra ny hoe anahoana ny hafarako, ho tafavoaka ve ity fiainako ity. Mety mpianatra ianao, mieritreritra ny zava-misy ao amin'ny fiainatokantrano ny dada sy neny, ho tafita ve aho, ho tratrako ve ny tanjoko. Ary izany no mahatonga an'Andriamanitra ilay be fitiavana, ilay vonona hikarakara ny fiainako, vonona hikarakara ny fiainanao, miteny hoe anontany aho ny ho avy. Satria hoy izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Adidin'Andriamanitra ianao. Mety ny olombelona izay miantoka anao ankehitriny mety tsy havita ny antoka anao rahampitso, fa io Andriamanitra io dia niteny hoe satria zanany ianao, satria asan'ny tanan'Andriamanitra ianao, manana adidy aminao Andriamanitra.
dia ny adidy ny atonganao tafafoaka ny amin'ny hoavinao. Vonina ny antoka ny fiainanao manontolo le rainao be fitiavana. Vonina iantoka ny fiainanao hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ilay rainao be fitiavana. Zao ny zavatra voalaza ao amin'ny Korinthianina faharoa toko faharoa amby folo dia ny andininy fahaefatra amby folo tapany farany. Korinthianina faharoa toko faharoa amby folo dia ny andininy fahaefatra amby folo ny tapany farany. Hoy izy hoe fa tsy ny zanaka no tokony hiary ho an'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny no tokony hiary ho an'ny zanany. Ary mahafinaritra izany teny izany hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tsisy zavatra tokony hampatahotra anao hoe ohatra ny ahoana no aviko, satria ilay Andriamanitra efa miteny hoe za ray aman-dreny no hitady, hiary ary anao izay zavatra hatomombana anao ny amin'ny hoavinao. Amin'izao fotoana izao amin'ny maha-olombelona antsika, satria mihazakazaka makany amin'ny faharatsiana ny teknôlôjia, dia mifamadika io zavatra tenenin'ny soratra masina io. Ny ray aman-dreny indray mitady mba hivelomany ny zanaka indray azafady mitady mba hivelomany ray aman-dreny. Nefa ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra dia izao hoe amin'ny maha ray aman-dreny ny ray aman-dreny dia izy manao izay fomba rehetra hiveloman'ny zanaka. Na ny tafiana io, na ny hoanina, na ivantana na rahatrizay. Ka Andriamanitra zany eto ilay mipetraka amin'ny maha-plasy ny ray aman-dreny izay manome toky antsika, fa vonina ny karakara ny fiainantsika izy, vonina ny hiary ny amin'ny zavatra izay hivantanantsika ny amin'ny hoavy ity raintsika be fitiavana. Zany mahatonga hoe tsisy zavatra tokony hampatahotra antsika raha tena mijoro amin'ny mahazanaka antsika isika. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa enina amby efapolo ny andininy fahaefatra. Isaia toko fa enina amby efapolo dia ny andininy fahaefatra. Dia izao no toky misimisy kokoa mahakasika an'izany fehin'Andriamanitra izany. Isaia toko fa enina amby efapolo dia ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy: na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao, ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Mahafinaritra izany teny izany. Amin'ny maha-olombelona rehefa manomboka manambady ny zanaka anankiray dia efa manomboka mangatsitsika ny ray aman-dreny, ary efa miandro ny antsoina hoe valibabena. Fa eto ny zavatra tenenin'Andriamanitra: mandra-pahantotrareo, mandra-pahafotsy volonareo. Satria misy karazan'olona mantsy eto amin'ity tany ity. Misy olona antitra fa mbola mainty volo, misy olona antitra efa fotsy volo. Ka na mainty volo antitra ianao na fotsy volo antitra dia natokana ho anao tsy miova ny fikarakarana tahaka ny anao mbola le kely izay nikarakarana ny zavatra ilainao manontolo, dia tahaka an'izany no hikarakarana anao amin'ny fanteranao, satria io Andriamanitra io dia tena ray be fitiavana izy. Araka ny voalaza teo fa vonina hisahirana amintsika Andriamanitra, vonina hanafaka antsika Andriamanitra, ary vonina hitrotro antsika Andriamanitra raha ilainy izany zavatra izany. Zany no toky, zany no faneho-pitiavana ataon'Andriamanitra amiko, ataon'Andriamanitra aminao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe entiny raintsika mankaiza ary tsika io ary afahana amin'inona? Satria Andriamanitra dia miteny hoe izaho no hisahirana hitondra anareo ary izaho no hanafaka. Hoentina mankaiza isika dia afahana amin'inona? Andao ny soratra masina ihany no asiantsika mamaly zany fanontaniana zany amin'ny Galatianina, ao amin'ny bokin'ny Galatianina toko fahaefatra ny andininy fahafito. Galatianina toko fahaefatra dia ny andininy fahafito dia izao ny zavatra voalaza. Galatianina toko fahaefatra ny andininy fahafito: ka dia tsy mpanompy intsony ianareo fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Mahafinaritra izany teny izany. Ka izany za ilay natonga an'Andriamanitra ny teny hoe za no hanafaka. Ay, za zany teo aloha tamin'izaho mbola tsy zanaka dia andevo, mpanompo, tsy mananjo akory ny amin'ny zavatra tiana atao. Hitan'Andriamanitra izany. Ferifery amintsika moa mbola miaina ao anatin'izany tsy fafana eo amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra izany. Te hiteny aminao Andriamanitra androany, te hanafaka anao izy amin'ny fiainany
andevo anao amin'ny fiainany mampanompo anao fa kosa Andriamanitra te metraka anao zanany. Ary lay nitenenin'Andriamanitra amin'ny Isaia tele hoe za no hitondra anareo, hoentin'Andriamanitra any amin'ilay lova nisy zavatra izay efa noarian'Andriamanitra tahaka ny ray aman-dreny hoe manangon-javatra be da be izy, ka rehefa tonga ny fotoana ndray andro mety tsy maheo azy intsony satria olombelona voafetra dia manana lova ivantanana ny zanaka. Ary Andriamanitra dia mitantana antsika ho amin'izany lova izay efa nomanin'Andriamanitra antsika zany. Zany zany no zava-dehibe eo amin'ity raintsika ty, hoentin'Andriamanitra any amin'ilay lovintsika, ary ly lova io lova izay tena kanto, tsara tarehy ary tsy misy zavatra azo ilazana anazy. Raha dinitsika amin'ny teny tsotra ny ilazana n'ity lova ity araka ny filazan'ny Hebreo 12:20, Hebreo 12:20 dia zao no amaritan'Andriamanitra n'izany lova zay efa nomanin'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra antsika zany. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika. Tsy aitononona le lova hoe ohatra ny ahoana, efa mba nandeha tany amin'ny toerana anankiray izay mahafinaritra angambany ianao, na mety efa nisy zavatra nieritreretinao mahafinaritra sy tena hoe tianao indrindra ianao, fa mbola lavitra noho izay le lova hitondran'Andriamanitra anao, tsara lavitra izay nitenenin'ny Hebreo anazy, namboarin'Andriamanitra ho anao io tsara lavitra io, ary hoentin'Andriamanitra mankany ianao, nafana ao anatin'ny toerana tsy manan-jo ny amin'ny antsoina hoe hisitraka zavatra tsara ianao, dia nataon'Andriamanitra hoe zanaka fa tsy nataon'Andriamanitra hoe mpanompo. Ary raha zanaka ianao dia natokanao anao io tsara lavitra io. Zao ny zavatra voalaza ny Koritianina voalohany 2:2-7, Koritianina voalohany 2:2-7, Koritianina voalohany 2:2-7, hoy sisy hoe faraka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-ponin'olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tena tianao Andriamanitra, fa ianao ve tia azy? Amin'ny mahazanany ianao, na mania aza ianao, na manao izay heveranao fa mety aza anao ka mampalahelo an'le rainao, Andriamanitra dia tianao mandrakariva. Le lova le hoe tsara lavitra tsy takatry ny saintsika amin'ny maha-olombelona antsika, dia tsotra no nitenenan'ny bokin'ny Koritianina azy, nitenenan'ny Paoly azy amin'ny bokin'ny Koritianina manao hoe tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola reny sofina na niditra tao am-ponin'olona na inona. Re zavatra tsara tarehy rehetra nandalin'ny masonao, re zavatra nofinofisinao rehetrarehetra, tsy mbola mitovy amin'izany le nomanin'ny ray ho anao. Fa ny any angatan'Andriamanitra aoka mba ho tsapanao zany fitiavana zany. Tsy azo refesina ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ka dia tokony faly mandrakarivintsika satria manomana zavatra tsara lavitra ho anao Andriamanitra, ary vonina hitantana anao, vonina nafaka anao ao anatin'ny tsy fahafahana rehetra Andriamanitra, ary rehefa tonga i fotoana io dia hifaly ianao satria lehibe ny fitiavana izay nasehoan'Andriamanitra anao. Raha ary favaka indray isika amarana ity fotoana iarahantsika ity. Andriamanitra mbola misitranao izay satria nomenao indray izany teny izany. Nasehonao anay tamin'ity andro fahaefatra ity fa tena tianay ianao. Tsy azonay refesina ny fitiavanao anay satria arakaraka ny adalanay no voamay kelezanao aina mba hanamporofoana fa mikarakara anay ianao ary miany fiainanay manontolo, vonina hisahirana, vonina hitrotro ary vonina hanafaka anay sy hitondra anay any amin'ilay tsara lavitra ianao. Ampio izay Tompo mba hatsapan'izany fitiavanao izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.